Zava-dehibe ary mampiavaka ny tanora malagasy ny fahaizana mitendry imasom-bahoaka amin'ny teny frantsay. Saika manan-talenta amin'ny resaka slam sy ny maro hafa ny tanora malagasy. Izay talenta mila hatrandraina antony andraisana anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Efa misy araka izany any fanoka fanata amin'ny fomba ofisialy ilay fifaninanana andraisana anjara amin'ny fitenenana imasom-bahoaka Eloquence Madagascar ary ny mpandresy amin'izany no andray anjara amin'ny Eloquence Monde. Tanjona amin'ny fanombohana ilay izy aloha déjà aloha tafiditra ao anatin'ny vinan'ilay fédération des clubs d'art oratoire ilay izy ilay hoe fanomezana sehatra ho an'ny tanora manana talenta mba ahafahany mamoaka an'izay talenta izay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia eto amin'ny sehatra à niveau local zany. Dia izay zany no tanjona atao anatin'ilay izy fitadiavana sehatra ho an'ireo tanora manana talenta be dia be ireo, manana slameur tsika, manana poète tsika, manana olona mahay manao lahateny tsika amin'ny teny frantsay. Dia izay no antony nampahatonga ny fédération des clubs d'art oratoire tsy nisalasala nanantona sy nifanerasera naraka tamin'ilay Eloquence Monde dia nanomboka nanokatra ilay projet Eloquence teto Madagasikara. Tsy mijanona amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ihany fa eo ihany koa ny fifanana izay omena ireo tanora malagasy raha ny fanazavana. Hatreto aloha ny fédération nanomboka miforana niaraka tamina club ana université, club d'art oratoire ana universitaire ny etombohany tao ny université d'Antananarivo ao amin'ny UCM sy rehetrarehetra manodidina izay dia nivondrona ny club d'art oratoire dia namorona ilay fédération. Ny activité anay ny zavatra ataonay mazava ho azy fa eo ihany koa ny misy ny formation gratuite izay ataonay. Ny atelier misy koa gratuit foana dia fandraisana anjara sy ny fanampiana ny ankizy mba handray anjara amina sehatra iraisam-pirenena. Amin'izao misy ilay Eloquence Madagasikara izay hitondra ny ankizy makany amin'ilay Eloquence Monde fa misy ihany koa izao vao nataonay nanomboka tamin'ny taona 2023 misy compétition anankiray izay antsoina hoe championnat mondial de débat de la haie. Io ndray compétition en équipe dia ny fédération des clubs d'art oratoire no sélectionné sy mampiofana ary manomana ary manara-maso akaiky an'ireo ankizy manao an'izay. Dia izany hoe zany sady misy an'ilay rayonnement international no misy an'ilay opportunité de développement de compétences dia misy ny fanampiana ihany koa an'ireo tanora sy ny eny amin'ny sehatra rehetra eny mba hamorona club d'art oratoire mba ahafahana mifampizara sy mifampianatra sy mifampitondra traikefa anatin'izay. Manomboka amin'ny 12 hatramin'ny 17 taona io fa nisy talantaona ny tanora mandray anjara amin'ny fifaninanana hatrany fanazavana ireo mpikarakara hatrany.